baoritra lehibe ho izy miandry ny ministra andimby toerana azy ny amin'ny fanomezana ny tetikasa efa natomboka toy ny fampitana amin'ny alalan'ny tambazotra ny valim-pifitianana. Fa nitsidika ireo zandary naratra tamin'ny zavanitranga tetsy amin'ny FIGN lasa teo kosa ny colonel Richard Ravalomanana sy ny avy eo amin'ny Emofar fantatra tamin'izany fa misy ny olana ny fikarakarana ireo naratra ireo. Arahantsika vetrany miaraka amin'izany miarivo malala. Tonga nanao fitsidiana sy nampahery ary nitondra ranom-boankazo an'ireo zandary sy miaramila telo naratra vokatra ny fifandonana teny amin'ny FIGN ny avy eo amin'ny Emofar notaria ny colonel Richard Ravalomanana. Tamin'izany no nahafantarana fa misy olana goavana mikasika ny fikarakarana ireo naratra tsy amin'ny lafiny fitsaboana ihany fa ny amin'ny oentimanana koa azy. Fa nitaraina tamin'ireo tompony andraikitry ny Emofar izay efa miezaka mitady ny vahaolana manandrify azy. Manaitra ny tompony andraikimpanjakana Isatsokajy ny tokony hikarakarana ny tovilarana amin'ireo rehetra izay lavo amperinasy fa etsy andany ny taorin'ireny zavanitranga teny amin'ny FIGN ireny dia mitoy ny fanadiadiana mikasika iny raharaha iny. Misy ny efa natolotra ny mpitsara mpanao famitorana ny zoma sy ny asabotsy lasa teo nahitana sivily sy zandary 20. Misy ny mbola miatrika ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Ankoatr'ireo dia mbola misy ireo izay nisafidiny miala ny toby rehefa avy nametraka sy nanatitra ny fitaovam-piadiana nateny ihany anaovana antso avy ireny zandary ireny mba hitolo-batana eny amin'ny sampandrarapana famitorana mba hatsotra ny toetra. Fa lafinjavatra hafa kosa ho arahantsika manaraka ny sampana fahasalamana miaramila etsy ampandrana atsinanana izay manamarika ny 70 taona ny Jorondo Orela Rafiringa Lucien Andriantsoa. Isan'ny ampisian'ny sampana fahasalamana miaramila eto Ampahibé ny fizahampahasalamana sy fitsaboana ireo miaramila sy ny vady aman-janany. Tsy mijanona hatreo nefa fa mitatra hatrany amin'ny mpiarabelona izany fizahampahasalamana ataon'izy ireo izany satria ny firaisankina ampiaramonina no antoky ny fampandrosoana araka ny nambarany médecin général Rakotonirina Joannes. Fiditra ao amin'ny fankalazana ny fahadimpotoanany fonan'ny volandahy eo anatin'izay zany hoe misy dikotra vobe izay karakaran'ny sampana fahasalamana ny volandahy izay mankalaza raha teo ihany koa ny 70 taonany volana. Ny sampana fahasalamana niendraky hitany zany natao volandahy dia voalohany ny fahasalaman'ny miaramila sy vanim-janany ary famonjena ny olona raha misy tsabona ary fahatelo dia fanampiana ny ministeran'ny fahasalamana. Maimaimpona trano ny fizahampahasalamana atao ny sampana fahasalamana miaramila nandritra izay 10 taona Jorondo izay ary mitoy hatrany ambanivohitra. Arahantsika manaraka kosa ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny parc zoologika ny Tsimbazaza ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny zavaboary miaina eto ambonin'ny tany. Arovany zavaboary miaina samihafa izay miantoka ny fahavelomantsika io no hevitra nentina tamin'izao hetsika izao araka ny amin'ny tinany Solange Rakotoanosy sy Zafimaly Rodriguez azy. Tena tanjona voalohany amin'ity andro fankalazana ity dia ny kasiana ny sarababem-bahoaka zany eo grand public eo izy tsy amin'ny teny mahazatra izany hoe mba ho fantatry ny olona zany fa manan-karena Madagasikara ary eo alina io arena voajanahary misy karazany maro samihafa eo arena reo ary miendrika hoarovana zany ary atao izay tsy ampitoana azy satria mifandray amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fisiny reny zava-mananaina reny tsy teny fotsiny aho hoe ny fataperany fiainany reny zava-mananaina reny na zavaboary reny zany dia lasa mikorotana ny toetrandro, lasa miaina amin'ny rano fisotro, lasa mihamafana ny andro, lasa misy daholo ty loza raha voajanahary tia. Fa
fa lafan-javatra hafa kosa eto amin'ny tanànarivo renivohitra fa noho ny fiadidina ny tanàna na tanànarivo renivohitra rehefa akatoky ny fetim-pirenena ny manatsara ny mari-pamantarana eny amin'ny arabe rehetra anomboka ny asa ary raha mimbonantoka ampandra ratsy sy miankina ny entreprise Matazine ny fanaovana izany markazo sol izany akoatra ny fiomanana ny fitin'ny fahaleovantena sy ny fahefatsary taona ny tanàna na tanànarivo renivohitra dia tafiditra amin'ny famerenana ny asin'ny tanàna izao asa ho atao izao hoarantsika vetrany miaraka amin'ny sarina lainy Lucien Andriantsoa. Fa isy ny publie reportage rehefa aorinan'ny vaovao an-tsary rehefa avy eo mikasika indrindra ny atoko MTS hoarantsika miaraka amin'ny firaisan-tsoa dia mampiantona sy ny namana Maritra Ramarokoto. Fa hidravetrany lafiny zavakanto alohantsika amin'ny fankalazana ny fetiny reny sy ny izay atao amin'ny alahady izao dia namory mpanao gazety Mitarika Rosy dia tsy Mahamasina Rosy izay nisan'ny artista sangany tsy eto amintsika ihany fa hatrany velany ihany isy ny hetsika goavana ho karakarainy amin'io alahady fetiny reny io fampisehoana nampitondraina ny lohahevitra live avao etsy Atsonjombe no anatanterana an'izany. Toliro Ditis Faniry Andreny Menjanary. Amin'izao fankalazana fetiny reny ny alahady 30 Mei izao dia mikarakara fampisehoana goavana ny Tarika Rosy nampitondrana lohahevitra hoe live sy vao izany hoe hetsika ampisehoana ireo hira nahafantarana ny Tarika Rosy hatramin'izay ary anehoana ireo hira vaovao ihany koa toy ny Amadika sy Somalala. Amin'ny fotoana io ihany koa no anolorana mari-pakasitrana ireo artista nahavita be teo aloha toy Henry Dadagab, Rabelaza Ernest. Fampisehoana ahitana ny Jijy Tarian'ny Njariniany avy any Ambatoboeny miampy ireo Tarika Nalamanga mpanao vakisova ary ireo mpandiny vaovao avy any Tuliara sy Sambava izay anafana ny lanonana. Marinina fa manomboka izao ny Tarika Rosy dia nitsodrano ireo mpanao politika nitondra firenena na teo aloha na ankehitriny fa iverina amin'ny asa maha-artista azy izy izay fanaony teo aloha toy ny Tapolaka Glad. Amaranana ny lanonana moa amin'ny fetiny reny io dia isy afomanga fety izay aharitra adiny 9 be izao eny Atsonjombe. Fandirantsika hoetiny Kristiana Kotarso vetivety any Antsiranana iresaka indray ny fampisehoana ambony hazo. Tao anatin'ny ora vitsivitsy monja reto mpanao sirka avy eto Madagasikara nahitana ny Tarika Aloha Possible ny afatsy La Réunion dia ny circonflexe ny mpandihy avy amin'ny association motion acrobate jongleur mpitendry mozika ireto no nahavita nandrindra ny heviny sy ny fomba fijeriny dia navita fampisehoana teo amin'ny zaridaina iray sy teny ambony hazo teo akaiky ny lapan'ny tanàna eto Antsiranana ny zomahalina teo. Tafiditra eo amin'ny fifanankalozana eo amin'ny samy mpanakanto ny fampisehoana fa teo indrindra ihany koa ny fampitana ny afatra. Raha ny hitatsika dia eto amin'ny Ankalamanjana natiora ny manodidina anay dia mivalorise ny natiora ary koa ny